I Daniela dia anisan'ny nantsoina ho mahatoky satria tsy nanafina ny fivavahany teo anatrehan'Andriamanitra izy ninninona zavatra izay natrehany. Fa ny miarabantsika indray nahatratra izao fotoana manokana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao indray ny faniriana dia ny fiadanan'ny tompony ho amiko sy ho aminao mandritra ny ora vitsy minitra vitsy izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tiako mampatsiahy mandrakariva fa ny loha FDB izay iarahantsika mandinika mandritra ny herinandro ity dia ny hoe ny fiainam-bavako. Tian'Andriamanitra ianao raha hanana fiainam-bavaka manokana mandritra ny herinandro ity, eny mandritra ny androm-piainanao. Ny Daniela moa no lesona tiana hotsoahana amin'indray amin'ity androany ity ary miompana amin'ny Daniela toko fahenina ny lesona rehetra hijerentsika mandritra ny ity herinandro ity. Ka alohany tena hijerentsika izany lesona manokana indray ho antsika amin'ity androany ity andao hiaraka hivavaka isika. Raina be fitiavanao, misaotra anao satria nomenao zao fotoana manokana zao indray zahay ahafahanay mandray ny teninao. Mitoera miaraka aminay eto a Jesosy malalo mba ahafahanay mandray ampo-ny teny rehetra izay omenao anay indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana izany vavaka izany. Amen. I Daniela dia anisan'ny olona anankiray malaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha resaka fiainam-bavaka no jerentsika. Na dia teo aza ireo fanerena marobe hanaraka ireo fomba amam-panao tao Babilôna dia araka voalaza ny tenin'Andriamanitra Daniela toko voalohany ka ny andiny fahavalo ambin'ny folo dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy amin'ny tamin'ny mpanjaka i Daniela. Ry tanora namako, mety hiatrika zavatra sarotra ihany koa ianao eo amin'ny toerana izay nametran'Andriamanitra anao. Andao hianatra lesona, handray lesona ny amin'ny Daniela isika. Tsy handoto ny tenany, nijoro mahatoky mandrakariva i Daniela. Ary nafinaritra amin'ny Daniela raka voalazan'ny Daniela toko voalohany ka ny andiny fafito ambin'ny folo. Dia izao, nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina amin'ny taratasy ny fahendrena tsara izy, ary nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Endry nanam-pahendrena, izany no anisan'ny amaritany tenin'Andriamanitra an'ity olo malaza ity dia i Daniela izany. Satria tao aminy fanan'Andriamanitra ary malala indrindra eo mason'ny lanitra izy. Mety manitikitika anao angamba zany hoe fa inona ary no nataony Daniela no hoe ny fanan'Andriamanitra tao anatiny malala eo mason'Andriamanitra izy. Ao amin'ny raha mamaly an'izay fanontaniana izay tsika dia izao hoe satria nanana fifandraisana matanjaka tamin'Andriamanitra izy. Izay ny voalohany. Ary ny faharoa dia izao nanana fifandraisana maharitra tamin'Andriamanitra izy. Raha jerevantsika ny Daniela toko faharoa dia izao namoaka didy hamonoana ny olon-kendry ny tao Babilôna ny mpanjaka Nebokadnezara. Dia tamin'izay fotoana izay dia izao nangataka ny famondrapon'Andriamanitra i Daniela momba ilay zava-miafina tao amin'ny nofon'ny mpanjaka satria nanofy i mpanjaka tamin'io fotoana io. Dia nangataka i Daniela rehefa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Daniela ny nofon'ny mpanjaka dia izao nivavaka avy hatrany izy. Lesona manokana nomen'ny taridalanao antsika amin'ity androany ity hoe ninninona toe-javatra atrehanao andao ho apetratsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra dia mahafantatra manokana hamaly ny vavaka izay ataontsika tahaka ny Daniela tamin'izay fotoana izay. Ny manaraka dia izao rehefa nandeha ny taona ary mpanjaka maro no nifandimby tao a Babilôna dia nijanona ho mpanolon-tsainy mpanjaka hatrany i Daniela ary voalaza fa niavaka mandrakariva izy. Ny sekret dia izao nanana fifandraisana matanjaka tamin'Andriamanitra izy.
nanana fifandraisana maharitra tamin'Andriamanitra i Daniel. Ny farany dia ity, rehefa fantatry Daniel fa namoaka didy ny mpanjaka mba hoe tsisy hivavaka na amin'iza na amin'iza ankoatra ny mpanjaka, dia tsy niozongozona izy fa zao ny fihetsika nataony Daniel araka ny voalaza ny Daniel toko 9 ka ny 5 fa 12. Ny zavatra mahafinaritra, ny lesona lehibe izay tokony ho tsaroantsika dia zao ny fihetsika izay nataony Daniel nakao an-tranony izy dia teo amin'ny varavarakely nanandrify any Jerosalema mihitsy nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Tapa-kevitra Daniel teto fa tsy hanafina ny fivavahany na hiatraikany amin'ny ainy aza izany zavatra izany. Ry havana malala, mampirisika antsika izany mba hanainga antsika, mba hahatoko koa eo amin'ny fiainam-pivavahantsika ny ohatra izay nasehony Daniel. Ninninona toe-javatra trehanao andao hianatra any amin'ny lesona nomeny Daniel tsika hoe nanao fiainam-bavaka mandrakariva izy teo amin'ny fiainana. Ary voalazany ten'Andriamanitra fa intelo isan'andro mety ho afaka ioarantsika izany, fa farafahakelina izany zavatra any hoe intelo isan'andro. Ny tian'Andriamanitra aminao amin'ity androany ity dia izao hoe hanana fiainam-bavaka ny zasy ianao, ary Andriamanitra ane hamaly ny vavaka izay ataonao amin'ny fo. Ary tiako mamerina an'ilay lesona hoe hanao tahaka ny Daniel tsika, hanana fifandraisana matanjaka amin'Andriamanitra ary hanana fifandraisana maharitra amin'Andriamanitra. Tompony hitanao ary hombanao naiza leanao. Amen. Hivavaka isika. Raha ny be fitiavanao, isaorana lehibe ianao satria nanome lesona anay manokana ianao tamin'ity androany ity fa tokony hatoky hatramin'ny farany. Ninninona toe-javatra misy eo amin'ny fiainanay, ninninona zavatra lohalovanay ny amin'ny andavanandrom-piainanay, tokony hatoky hanao hatramin'ny farany izahay, ary tokony hanana fiainam-bavaka maharitra sy matanjaka. Ampianaro izany izay Andriamanitra, ny fanahinao no hampianatra anay an'izany isan'andro, hampatsiahanay mandrakariva ny amin'izany fifandraisana matanjaka aminao izany. Ary mahafanirianay Andriamanitra hamaly ny vavaka izay ataonay anenao, tahaka ny namalianao ny vavaka izay nataony Daniel tamin'izany andro izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen.